Bonjour daholo. Salama. Zary. Salama ka. Fahasoavan'ny tompo amintsika rehetra. Tratindray tian'io ity. Anohy lesona indray ary tsika amin'ity an'io ity. Lesontsika zany amin'ity an'io ity dia miresaka hiditra zany tsika amin'ny fifandrefina ny amin'ny Fiangonana Filadelfia. Zany hoe miditra amin'ny tompo kasi fahiny zany tsika amin'ity an'io ity kanefa ohatran'ny mahazatra tsy maintsy asitsika famtinana kely fotsiny alohan'ny hidiran'izay. Ary alohan'ny zavatra rehetra tsy mety raha tsy miara mivavaka tsika. Anasantsika indray ary hivavaka tsika. Jehovah'Andriamanitra ra io. Mankalaza anao zay midery anao ary manome voninahitra anao. Eny mananitra avy ny anaranao, enao le Andriamanitra mpanjakan'ny mpanjaka sy tompon'ny tompo. Enao le hatr'izay ary mandrakizay, enao no mendrika noderaina sy kalezaina. Eny Andriamanitra mahagaga sy mahatalanjona ny asanao. Tsy misy Andriamanitra afa-tsy anao, enao irery ihany no Andriamanitra. Ary izay antsoina hoe Andriamanitra dia tsy izy izany fa natao tanana. Fa enao no nahary ny lanitra sy ny tany izay rehetra eo aminy. Deraina mandrakizay ny anaranao raha io, nankalazay ny anaranao anio. Misotranao izay raha efa mbola nomeno indray ity tombonandro an'ity hoe fanahy hiara-hianatra sy handinika ny teninao. Teny boky ny Apokalypsy zany. Ary misotranao izay raha efa mamaraparana ihany koa ny amin'ny Fiangonana fahaenina dia ny Filadelfia zany. Saoranao ny fandrosoana izay vitanay. Ao ny somary lavalava, ny somary fohifohy. Saoranao ny zavatra rehetra satria mahasoa anay sy mahatsara anay ny mahafantatra ny zavatra rehetra hoy ianao. Ka hoe ianao efa taro ny zavatra rehetra azony mafy izay tsara. Ary ny teny izay nolazaina teto dia tsy teniko Andriamanitra fa teny avy aminao. Satria tsy izany ny tompo niavatra ho an'ny fiangonana fa ianao tompo. Ary ao ny misy ny teny fampahirezana, ao ny teny fankasitrahana, ao ny teny fanankianana ihany koa izay tsy nety natao. Koa mba hanana fo izay Andriamanitra ayandray ny fampianarana ampanetretena ianonay ny fahamarinana ny teninao. Ary ianao dia miantso fibebahana foana Andriamanitra ao anatin'izany teny izany ka aoka ny mba samantombo amin'ny fibebahana marina izay tsiraiavy izay mihaino ity fampianarana ny teninao ity. Mpanomby tsy mahasoa ihany izay raha io ary tsy matoky anatrehanao, maro ny fahotanay, maro ny tsy fanendrena izay vitanay teo anatrehanao. Eny tsisy marina na dia iray aza. Fa i Kristy no afaka manatanteraka anay. Ka mangataka aminao izay Jesosy. Diovy amin'ny ranao izay ho afa-pahotana. Sasao amin'ny ranao izay ho afa-keloka. Amin'izay ratsy rehetra vitanay teo anatrehanao. Ary eoka ny fanahinao Tompo, hitantanay ao amin'ny marina rehetra, ampitombonay amin'ny fahamarinanao raha io sy amin'ny fahamasinanao. Ary hitantananay amin'ny fibebahana marina eo anatrehan'ilay Andriamanitra iray. Rakofondranao Jesosy ny fifandraisanay amin'ny mpianao manjery. Ka aoka ny tsy hanana sy tana fahefanana izany na dia kely aza, na ho azo tsampona. Aoka ny rahanao ndrakotra ny fampianarana. Ary aoka sy handrakotra ny vahoaka izay mihaino ny fampianarana ny teninao. Ka hiaro ireo sy hiaro zany amin'ny sy amin'ny ratsy rehetra ny Kristy. Ary aoka raha ny fanahinao masina no hirotsaka aminay amin'ny fahavenoana. Ka izy no hampianatra anay ny teninao. Dia mangataka aminao izay raha io. Mitenena aminay indray ianao amin'ity an'ity Tompo fa voninkiaino izay vahoakanao. Ny faharetana izay, mezotom-po indrindra izay. Amin'ny anaran'i Jesosy no ankatahana izany vavaka izany raha eto anatrehanao. Dia aoka raha ianao nisandratra fa izay hiatry kosa. Dia mitenena Tompo Andriamanitra fa voninkiaino reto vahoakanao. Dia aoka ny fanahinao hiasa amin'ny fahafenoan'Andriamanitra iray. Ny anaran'i Jesosy nandratana izany vavaka izany raha eto anatrehanao. Alleluia. Amen. Iroso aritsika. Ny lesontsika zany namaranantsika azy moa dia niresaka tsika ny amin'ilay resaka hoe fihinanantsika kely Apokalypsy toko faharoa. Fihinanantsika kely Apokalypsy toko faharoa. Toko fahatelo azafady. Apokalypsy toko fahatelo dia ny andinin'ny fahafolo. Ino zavatra teneniny eo amin'ilay andinin'ny fahafolo. Dia hoy izy manambara manao hoe satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao, izao kosa hiaro anao ho vaovonjy amin'ny andro fakapanahy izay efa hiatra amin'izao tontolo izao, ho fizahan-toetra izay monina ambony tany. Satria ianao niazona ny teniko izy.
Satria anao fa nitandrina ny teniko dia izao hiaro anao amin'ny andro ny fakapanahy. Zay ahazo izao tontolo izao izy ho fizahan-toetra amin'izay monina ambonin'ny tany. Ka eo zany le fandresantsika le hoe réciprocité zany na hoe fifanakekezana angambany hoe amin'Andriamanitra sy ny olona. Fifanekena amin'ny Andriamanitra sy ny olona. Le réciprocité zany hoe raha miaro ny teniko ianao, raha mitandrina ny teniko ianao dia za hiaro anao amin'ny andro ny fakapanahy. Fandresaka lava mikasika an'izy io tsika satria izy io dia efa hita koa anatin'ny soratra masina ny amin'ny fanekena izay nataon'Andriamanitra amin'ny zanak'Israely zany miverina matetika izy io hoe ianao oloko ary zaho Andriamanitrao. Dia hitandrina ny teniko ianao ka hiverina amiko ampifonao manontolo izy. Zany hoe eo zany le fanekena ataon'Andriamanitra amin'ny vahoakany. Dia Andriamanitra zany eto maninona? Manamarina an'izay fanekena izay satria ianao nitandrina ny teniko no azonao mafy izay teny izay dia za hiaro anao amin'ny andro ny fakapanahy. Dia inona moa le resaka hoe fakapanahy miatra amin'izao tontolo izao? Io le resantsika ilay hoe miavosa hatrany zany le fahotana amin'izao vaninandro ianantsika izao satria tsika zany miaina amin'izao vaninandro izao antsoina hoe miaina ao anatin'ny vaninandro farany. Na hoe le temps de la fin ho ny fitenenana zany. Ka ao anatin'ilay vaninandro farany dia izao hoe miaratsy ny zanak'olombelona. Miavosa ny fahotana. Any amin'ny fitiavam-bola no mandeha daholo ny zanak'olombelona ka miteraka fahotana maro samihafa zay. Be dia be ny zavatra vokatra avoakan'izay zavatra zay. Resaka amin'izay moa tsika zany rehefa miditra amin'ilay resaka le hoe fifandrefiana zany dia hiditra be amin'izay tsika hoe inona ny vokatra n'izay fahotana zay amin'ilay fiavosan'ilay fahotana zany ataon'ny zanak'olombelona anivon'izao tontolo izao satria tena efa miaratsy mihitsy zany le fiainana amin'izao fotoana izao. Raha mitenitsika ohatra hoe tamin'ny ataontsika hoe année 80 fotsiny tany zany dia mety hiteny mba tsara ny fiainana tamin'izany. Satria izaho zao mba teraka tamin'izany année 80 zany teraka 1980. Dia miteny tamin'iny année 80 mba hoe mba tena tsara sak'izay mba fantatro za tsy nalala izay année 70 fa tonga indray ny olona zany ny olona izay niaina tamin'ny année 80 koa dia mba miteny koa izy nanao hoe teraka tany amin'ny 1960 tany izy tena tsara ny tany amin'ny 1960. Inona mahatonga izay satria miratsy foana zany le izy mandeha le fotoana dia miratsy le fiainana zany. Dia amin'izao fotoana izao moa zany dia vokatry ny teknôlôjia izay misy dia vao mainka zany tena miratsy le zavatra misy eto amin'ity izao tontolo izao zany. Dia izay dia hoe ao anatin'ny andro ny fakapanahy. Raha ianao nefa miaraka amin'Andriamanitra, Andriamanitra hiaro anao amin'ny ratsy rehetra izay misy zany. Izay zany le avantage na tombontsoa ho an'izay ao amin'Andriamanitra. Dia tohizantsika le fanazavana. Dia ny zavatra anankiray ihany koa hitantsika zany tao anatin'le lesona tamin'ny farany iny dia eo moa le zavatra niteneny le manao hoe ho avy faingana ho Jesosy. Ny zavatra hitantsika tao anatin'le Fiangonana Filadelfia dia miresaka indrindra ny amin'ny resaka hoe fiavian'i Kristy. Ka eto zany Kristy dia manamafy tsara an'izay hoe na dia teo ary izay fikelezanareo aina zay na eno an'izay fahamarinana vaovao zay hoe ho avy Jesosy. Kanefa nisy fandisompanantenana satria fiheveran-tenan'ny maha-olombelona ihany le izy manao hoe amin'izao daty izao Jesosy no avy, nisy daty nomena tamin'iny. Jesosy nefa tsy tonga tamin'izay. Izany akory tsy midika akory hoe tsy ho avy intsony Jesosy rehefa tsy tonga tamin'iny fotoana iny fa nisy heviny mikasika an'ilay daty izay nomena io zany tamin'ilay resaka hoe 1844. Ka maro no nandinika tao aorian'ny 1844 io ka nitandrina le teny satria nitandrina ny teniko ianao izy dia hiaro anao amin'ny andro ny fakapanahy. Dia eto Jesosy zany milaza manao hoe je viens bientôt, ho avy fainga anao izy. Ahoana tsara izy teo ho avy fainga anao tany mafy izay nanao mba tsy hisy haka ny satrom-boninahitra ao. Ho avy aho izy mbola mampananteny zany Jesosy hoe ho avy izy. Ka efa nresantsika hoe ny fiavian'i Kristy zany tsisy malala, tsy afaka mametraka datiny amin'ny fiavian'i Jesosy zany ianao. Satria ny tenin'ny soratra masina dia milaza manambara manao hoe tsy misy malala na ny ora na ny fotoana na ny andro fa Andriamanitra irery ihany no malala an'izany. Ka tsika zany tsy afaka manome daty mikasika an'izany zavatra izany. Ny zavatra nomen'Andriamanitra fotsiny dia izao misy famantarana alohan'ny fiavian'i Jesosy eny amin'ny raolanitra.
misinina zany betsaka izay mitranga manerana n'izao tontolo izao. Dia resaka an'io ihany koa tsika mikasika amin'izay koa moa amin'ny fampianarana manaraka io zany. Dia farany tao anatin'izay zavatra izay mikasika amin'izay manao hoe izay maharesy ozy izy no ataoko andry ao amin'ny tempolon'Andriamanitra. Izay maharesy no ataoko andry ao amin'ny tempolon'Andriamanitra ary tsy hiala eo intsony izy. Eo ilay hoe rehefa midina ilay Jerosalema vaovao, ilay tabernakely zany, dia inona ny zavatra misy? Hitoetra ao ny vahoaka an'Andriamanitra, izany hoe tsy hiala intsony zany. Dia eo koa ilay tenin'Andriamanitra amin'ny fotoana io manao hoe izy oloko ary izao ho andriamanina, ilay fanekena zany. Dia hoe hitondra ny anaran'ny Andriamanitra ozy izy, izay mihitsy ilay zavatra teneniny tokoa izy mbola miteny hoe ary soratako eo aminy ny anaran'Andriamanitra sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitra dia Jerosalema vaovao. Dia io ilay zavatra hitantsika ilay hoe ilay Jerosalema vaovao izay midina any an-danitra iny, resahantsika tany amin'ilay Jeremia 7:20, dia mikasika ilay hoe Jehova fahamarinantsika, satria na ny anaran'ny Jerosalema raha tsy Jerosalema intsony ny antsoina azy amin'izay fotoana izay, fa hoe Jehova fahamarinantsika. Izany hoe mitondra ny anaran'Andriamanitra mihitsy ilay tanàna masina. Dia ilay vahoaka an'Andriamanitra koa zany mitondra ny anaran'Andriamanitra ihany koa ilay vahoaka an'Andriamanitra. Fa izay moa zany ilay famtinana kely ihany izay, fa tsy hoe hiverina hivelatra be tsika fandresantsika maro tamin'ny farany ilay izy, fa mba hahatonga antsika tsara zany hitsofoka tsara amin'ny hoe zavatra fa hoe inona moa ny anarantsika farany, dia hirositsika zany amin'ny lesona manaraka izany. Izao ary ny lesona resahantsika eto indray dia miresaka zany tsika ny fifandrefina ny amin'ny Fiangonana Filadelfia sy ny tombo-kase 9 zany, dia any amin'ny Apokalypsy 9. Amaky indray ary tsika zany inona voasoratra amin'ny Apokalypsy 9. Dia vakiantsika ny 12 ka hatramin'ny 17. Apokalypsy 9 ny 12 ka hatramin'ny 17. Rehefa hitantsika dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahita rehefa novahany ny tombo-kase 9 dia nisy horohorontany mafy, ary tonga mainty tahaka ny lamba volonosy fisaonana ny masoandro, ary tonga tahaka ny ra avokoa ny volana, ary ny kintana tamin'ny lanitra dia niraraka tamin'ny tany toy ny aviavy manitsana ny voan'ny manta, raha ozongozon'ny rivotra mahery izy. Dia lasa tahaka ny taratasy voaorina ny lanitra, ary ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra dia nafindra ny ala tamin'ny fitoerany. Ary ny mpanjakan'ny tany sy ny lehibe sy ny mpifehy arivo sy ny mpanan-karena sy ny lehilahy mahery mba amin'ny andevy rehetra sy ny tsy andevy rehetra dia nihery tao amin'ny lavaka sy tao amin'ny vatolampy eny an-tendrombohitra. Ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy, mianjera aminay ka feno izahay amin'ny tavan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy amin'ny fahatezeran'ny zanak'ondry. Fa tonga ny andro lehibe fahatezeran'ireo, ka iza no mahajanona. Eto zany misy zavatra mitranga be dia be hitantsika teo. Hoe ny masoandro tsy hazava, ny volana tahaka ny ra, ny kintana hiraraka, hisy horohorontany lehibe, hery any anatin'ny vatolampy ny mpanjaka, ny mahery, ny andevona ny tsy andevo, ny mpanan-karena, ny mahantra. Ary antso izy ireo anao hoe mianjara aty aminay ry tendrombohitra. Fa iza ny hajanona eo anatrehan'ny fahatezerany, ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy eo anatrehan'ny zanak'ondry izy. Fa maninona? Tonga ny fahatezerana. Zay zany mikasika ny inona indray ary ny resahany mikasika ny zavatra zay. Raha ny resaka zany tsika tao amin'ny tombo-kase 5 dia inona ny zavatra hitantsika? Verenantsika kely alohan'ny hidirantsika zany amin'ny tombo-kase 9 satria mitohy zany tombo-kase 5 sy 9 io. Zavatra hitantsika tao anatin'ilay tombo-kase 5 dia zao hoe ireo olona masina izay novonoina teo amin'ny alitaran'Andriamanitra, ka ny rahan'ireo olona ireo teo ambanin'ny alitara nitaraina tamin'Andriamanitra, nanao hoe mandra-pahovian'Andriamanitra nitsaranao ny rahanay amin'izay monina ambonin'ny tany. Nitaraina zany izy ireo, mandra-pahoviana jusqu'à quand? Oviana no hitsarahanao an'ireo. Dia hoy izy Andriamanitra hoe
omena akanjo fotsy aloha nareo dia avela hiala sasatra aloha nareo mandra-pafeno ny isan'ny mpanomponareo ihany koa izay hovonoana tahaka anareo izy mandra-pafeno ny isanareo zany dia zao satria mbola maro ireo vahoaka ihany koa izay vonoana zany tahaka anareo ihany koa ka rehefa tapitra rehefa feno zay zavatra zay dia ho avy zany zay fitsarana zay eto tonga amin'ity tombo-kase faheniny ity tsika dia ny zavatra misy zany eto dia zao tonga zany le fitsarana eto zany hoe enin'Andriamanitra zany ny fitarainany reto olona zay nitaraina tamin'Andriamanitra ireto enin'Andriamanitra zany le fitarainany satria tonga amin'izay le fitsarana ho an'ilay monina ambony tany eto amin'ity tombo-kase fahenina ity zany mamaly Andriamanitra zany ny amin'ireo ino zany ireo fampijaliana natao tamin'ireo olona reo satria nitaraina ireo olona reo nampijaliana napahoriana noenjehina novonoana ho faty amin'izay mety sy lafiny maro samihafa zany natao tany ampigadrana nanaovana zay tsy rarina nangalarina ny taniny novonoana ny zanany nalaina kely ny zanany sy izay mety fahabibiana rehetra enin'Andriamanitra ny fitarainan'izy ireo fa ny zavatra misy dia zao amin'ny toko fahadimy inona ny zavatra amin'ny tsy hoe toko fahadimy amin'ny tombo-kase fahadimy iza no mitaraina amin'Andriamanitra ny vahoakan'Andriamanitra no mitaraina mafy ny mahazo anazy verenantsika vakiana kely ange izy eo amin'le toko fahadimy dia raisitsika kely eo amin'le andinin'ny fahasivy dia ahoana izy andinin'ny fahasivy manao hoe Apokalypsy azafady Apokalypsy toko fahenina dia ny andinin'ny fahasivy Apokalypsy toko fahenina ny andinin'ny fahasivy ary finovany ny tombo-kase fahadimy dia hitako teo ambany alitara ny fanahin'izay voavono noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana izay naozony ary ny antso tamin'ny feo mahery izy nanao hoe tombo masina sy maro no mandra-pahoviana no hitsaranao sy hamalinao ny rahanay amin'izay monina eny ambonin'ny tany izy izy eo zany le fitaraina zany mandra-pahoviana no hamalinao satria izay zany novonoana sy no ampijaliana dia ny zavatra hita zany dia zao hoe amin'le tombo-kase fahadimy dia fitarainan'ireo zay novonoina noho ny tenin'Andriamanitra sy napahoriana noho ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny tombo-kase fahenina ny zavatra misy dia zao fitarainan'ireo mpampijaly indray no hita teto amin'ny toko fahenina zany fitarainan'le mpampijaly satria tonga ny loza amin'le monina ambonin'ny tany zay nampijaly ireo vahoakan'Andriamanitra dia fitarainan'leo mpampijaly indray zany ny zavatra mitranga eto araka le teneniny manao hoe iza no ajanona eo anatrehan'ny fahatezerana mipetraka eo ambony seza fiandriana izy tsy eo anatrehan'ny zanak'ondro izy zany hoe mitaraina zany izy ireo ary ny antso ny tendrombohitra sy ny vampilanty satria mafy dia mafy le loza mitranga eto zany dia izy alao enjeranty aminay ny vatolampy fa tsy ho zakanay ty loza ty satria nisy karazana loza be deaibe no resahana teo zany ny resaka hoe masoandro ny ororitany ny volana ny kitana miraraka ny zavatra maro samihafa dia tsy zakazakaina zany zay satria ny afina ny hery tany ambanin'ny tendrombohitra izy ireo ary ny antso mihitsy azy rehetra aloha zay mifaty fa tsy zakana zany hoe fitarainan'le mpampahory indray zany ny zavatra misy fitarainan'le mpampahory zany ny zavatra misy eto ka eto zany ahitantsika zany amin'le toko fahadimy tsy hoe toko fahadimy azafady fa zay diso foana am'izay amin'le tombo-kase fahadimy sy le tombo-kase fahenina zany dia ahitantsika taratra le justicen'Andriamanitra na le hoe fitsaran'Andriamanitra ohatrany hoe maka le toerana amin'ny tribonaly zany tsika dia rehefa ny amin'ny tribonaly tsika dia misy hoe misy olona anankiray zany eo manana ny rariny izy dia miantso rariny eo amin'le mpitsara izy ny amin'izay tsy nentina atao taminy ho an'ireo zay mpanao ratsy zany manino io zany misotasota aminy manao zay ratsy aminy dia mangataka rariny eo amin'ny tribonaly izy zany amin'izay zavatra zay dia rehefa manome fitsarana ny tribonaly dia inona ny fitsarana ho ataon'ny tribonaly eo na izy manome rariny ho an'ilay mitaraina dia mitsara an'ilay olona ny sotasota zay zany ny zavatra misy eo raha ohatra zany mpitsara marina izy dia izay mihitsy zany le fitsaran'Andriamanitra hitantsika amin'ilay tombo-kase fahadimy sy tombo-kase fahenina amin'le tombo-kase fahadimy zany ny zavatra misy dia misy ny fitsaran'Andriamanitra eo
dia nanome rariny izy ho an'ilay ho an'ireo izay novonoina no ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy. Inona ny rary nomeny? Nasiany niala sasatra kely aloha izy dia nomeny fitafiana fotsy izy, nomeny fitsarana izy eto alohanareo. Zany hoe no hamarinan'Andriamanitra zany izy. Satria izay ilay fitafiana fotsy, fandresena, fahamarinana, fahadiovana. No hamarinan'Andriamanitra izy ireo, nomeny fitafiana fotsy dia nasiany niala sasatra eto alohanareo. Fa ho avy ny fitsarana andreo. Tonga amin'ilay toko fahenina amin'izay, tonga ny fitsarana ho an'ilay ratsy fanahy. Izay zany ilay hoe maha-Andriamanitra marina anazy. Manome rariny manao marina izy ary mitsara ny tsy marina. Izay zany ny zavatra misy eto. Manome rariny manao ny marina izy ary mitsara ny manao ny ratsy. Ka eo zany ho antsika zany, izay misy misotasotantsika manao ratsy atsika sy ny maro samihafa, dia tadidio fa misy ny fitsaran'Andriamanitra izany. Reto ary ange novonoina no ny tenin'Andriamanitra, ny tapahan-doha, nanaovana izay fahabibiana rehetra, natao tao anatin'ireny araina na gladiateur ireny, mikanja ny gladiateur ireny, dia novonoina no an'ny liona sy ny zavatra mahabibiana maro samihafa zay tsy voatanisa zany, satria tsara ho hitantsika fa ny habibiana ange dia maro eto amin'ity tany ity. Jereo fotsiny ohatrany tamin'ny Saoly mpanjaka fotsiny, tamin'ny mampanjaka azy rehefa niady tamin'ny Filistina izy, dia rehefa resin'ny Filistina ny Saoly, dia inona zavatra nataony, inona zavatra nitenen'ny Saoly? Niteneniny ny mpanompo lanina nanao hoe alaivo ty sabatro ty izy dia vonoya, fa tsy tiako tratrany fahavaloko izy fa raha tratran'ireo dia abibiana ny ataon'ireo amina. Dia tsy neto hoe za tsy hamonanao dia nalainy le sabatra dia namono teny izy. Satria raha tratran'ny fahavalo zany mafy ny mahazo azy. Ka zay le teneniko hoe ny fahabibiana ataon'ny zanak'olombelona zany tsy takatry ny saina. Misy ka ny tena spécialité-ny mihitsy io. Misy olona zany tena anao zany hoe raha ianao zany manana don fanomezam-pahasoavana, ohatra zany hoe manana fanomezam-pahasoavana hoe dokotera, men'Andriamanitra zay fanomezam-pahasoavana manasitrana zany, fanomezam-pahasoavana manaovana manao taozavatra, fanomezam-pahasoavatra manao asa soa olona, fanomezam-pahasoavana mandrafitra sy ny zavatra maro samihafa. Fa misy manana fanomezam-pahasoavana tena manao aratsy fahabibiana, tena hainy mihitsy zany hoe fomba famonoana olona zany, fomba fitorturena olona zany, hainy zany. Dia eto zany ilay izy dia zay manao hoe raha ilay habibiana dia tsy takatry ny saina. Fa zao ho antsika izay mitaraina ny amin'izay tsy fahamarinana atao amintsika sy izay tsy rariny ataon'ny olona amin'ny fiainantsika, dia tadidio fa na tsy tonga amin'izao vanim-potoana iainantsika zao ara ilay fitsarana, fa raha mitoky amin'Andriamanitra ianao dia manao ahoana? Ho avy ny fitsarana an'ireo mpanao ratsy ireo. Manao izy hoe avelao izy ianao, velao izy ianao, ty tany ity nge tsy aharitra ty. Zay nge ny zavatra resahana eto amin'ity toko fahenina ty, amin'ity toko fahenina ty, amin'ilay tombo-kase faheniny. Ny fahataperan'izao tontolo zao no resahana eto zany sy ny fitsarana ny ratsy fanahy. Zay ny zavatra resahana eto. Ka eo zany mikasika ny zavatra zay hoe tsisy antenaina ny amin'izay zavatra zay. Ho an'ny ratsy fanahy. Mieritreritra izy hoe mbola haritry tany ity, mbola mieritreritra. Zany nge ny zavatra misy amin'izao fotoana zao hoe amin'ny fotoana ozy izy Jesosy Kristy no ny tenan'izay. Inona ny zavatra mitranga rehefa ho avy Jesosy eny amin'ny raolanitra. Vakitsika kely Matthieu 4:20 raisitsika kely zay. Matthieu 4:20 raisitsika kely zay. Dia vakitsika kely ny 7:30. Inona ny zavatra teneniny eo? 7:30 ka hatramin'ny 7:30. Matthieu 4:20 ny 7:30 ka hatramin'ny 7:30. Dia hozy izy: fa tahaka ny andron'ny Noa dia ho tahaka izany koa ny fiavian'ny zanak'olona. Fa tahaka ny tamin'ny fony tsy mbola tonga ny safidrano, ka nihinana sy nisotro ny olona ary napakabady sy namoaka ny ampakarina, mandra-piaviny ny andro izay nidiran'ny Noa tao amin'ny samby fiara, ary tsy fantany mandra-piaviny ny safidrano izay nandringana ny olona rehetra, dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona. Tao zany tonga ny ho avy ny safidrano. Noa efa niomana tamin'izany safidrano zany.
Tamin'izany nefa ny olona mbola mapakabady, mbola raisina amin'izao fiainantsika amin'izao vaninandro iainantsika izao dia inona ny zavatra misy. Ao ny mbola mieritreritra hoe mbola hividy tany ahy, mbola hividy trano ahy, mbola hanao kariera be ahy, inona ny kariera azoko atao zao. Reto zanako reto ampianariko mba tena ho tafita be mihitsy eo amin'ny fiainana eto amin'izao tontolo izao. Tena vidiko daholo io tany rehetra ty ananiny io fa zany tena manam-bola. Ny olona zany mbola variana amin'izay. Variana amin'ny firena amin'izao tontolo izao. Fa rehefa ho avy ny fiavian'ny zanak'olona io, rehefa ho avy loza io, tampoka izay io. Rehefa nitsofoka tao amin'ny samby fiary no raha ka tonga ny safitrany, dia ohatr'izay ozy izy ny havian'ny zanak'olona. Zany hoe tsy amin'ny ora tsy ampoizina zany. Amin'ny ora tsy ampoizina mihitsy zany. Ka zay zany mikasika ny resaka iny zany. Dia inona moa zany no zavatra anankiray ihany koa zany dia zao hoe ny zavatra resahana zany amin'ity tomboka sefahiny ity dia miresaka zany ny amin'ny fiavian'i Kristy fanondroana izy ity. Ary miresaka ny amin'izay zavatra mitranga amin'izany fiavian'i Jesosy Kristy zany. Dia inona ary ny zavatra anankiray hitantsika ihany koa zany. Zavatra anankiray hitantsika zany dia zao hoe ny zavatra mitranga eto zany dia maneho endrika anankiroa an'Andriamanitra ihany koa. Inona ilay endrika anankiroa an'Andriamanitra? Zavatra niresahantsika teo. Dia ilay endrika hoe mamerary ny manao ny tsara ary mitsara an'ireo izay nanao ny ratsy zany. Izay zavatra anankiroa izay nefa rehefa mitranga izay zavatra anankiroa izay dia inona ny ao anatin'izay? Miresaka ny amin'ny famonjena izay rehetra izay zany. Famonjena ny ao ambadika an'izay zavatra izay. Satria Andriamanitra tsy hitsara an'izao tontolo izao raha tsy hamonome famonjena ho an'ny vahoakan'Andriamanitra. Rehefa tonga zany ny famonjena ny vahoakan'Andriamanitra dia tonga ny fitsarana an'izao tontolo izao. Ary rehefa tonga ny fitsarana an'izao tontolo izao dia ny zavatra misy dia ity. Misy bouleversement zany eo anatin'izay zavatra izay. Misy fanovana zany eo anatin'izay zavatra izay. Dia io ohatra ny tamin'ny andro rehetra tany aloha zany, niresaka teo niresaka hoe safidrano. Maninona moa nisy ny safidrano zany? Zany nisy fanavaozana ho ataon'Andriamanitra, zany hoe nisy famonjena zany. Ka rehefa hamonjy zany Andriamanitra dia tsy maintsy misy ny fanovana zany, misy ny fanavaozana zany. Ka matoa zany tonga ny famonjena ho an'ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny fiavian'i Kristy eny amin'ny ranon'ny lanitra. Zany hoe tonga ihany koa ny fitsarana ho an'izao tontolo izao. Dia miaraka ireo famonjena sy fitsarana ireo dia misy ilay fanavaozana zany. Satria rehefa tonga zany Kristy dia zao hoe hanavao ny zavatra rehetra izy. Satria tsy ny olombelona ihany ange no vonjena amin'io. Tsy ny olombelona ihany, fa ity tany misy atsika ity ihany koa dia ho vonjena ity. Satria nahoana? Napahoriana koa ity tany misy atsika ity. Tigaga tsika ahoana koa ary zany hoe napahoriana koa, tena napahoriana mihitsy ity tany misy atsika ity satria nanamboarin'Andriamanitra azy tany aloha tany iny ka tany tondra-dronono sy tantely, tany feno fiadanany. Amin'izao nefa potika n'inona? Potika ny fahotana, ny tany, tsy ny zavaboarin'Andriamanitra rehetra. Ka raha hamonjy zany Andriamanitra tsy hoe ny olona ihany, fa tsy maintsy hamonjy ihany koa izy ity planeta misy atsika ity zany. Dia rehefa hanao an'izay Andriamanitra dia tsy maintsy misy fanavaozana zany. Ka raha tonga ny fanavaozana ho an'ny vahoakan'Andriamanitra, tonga ihany koa ny fanavaozana ny tany. Ary marihana tsara zavatra resahana amintsika dia zao hoe be dia be no milaza na amin'ny hira ary misy hira evangelika reny henoko vao omaly zao ny henoko misy hira anankiray evangelika dia hoe efa feno fahotana ozy izy ity tany misy atsika ity ka ho alain'Andriamanitra isika dia hipetraka any aminy ho any an-danitra mandrakizay zany, hiala amin'izao fahoriana eto amin'ity tany ity zao. Ka ilay fiainana mandrakizay nge tsy hoe any an-danitra mandrakizay, fa ny fiainana mandrakizay dia eto an-tany ny fiainana mandrakizay. Dia hoy isika ahoana koa zany? Ka ny fiainana mandrakizay dia eto an-tany fa tsy any an-danitra. Rehefa ho avy tokoa Kristy eny amin'ny ranon'ny lanitra, ho ianarantsika eo ilay izy,
manasa antsika mba haritra amin'ilay fampianarana dia ho hitantsika tsara ilay izy. Rehefa aka ny vahoaka ny Andriamanitra zany dia akarina ny vahoaka ny rehetra ho any an-danitra. Dia rehefa misy fotoana zany, misy vanim-potoana itoerana any an-danitra any, izay lazainy hoe arivo-taona izy io. Dia arinan'izay arivo-taona izay dia manao midina avy any an-danitra ilay Jerosalema vaovao, midina ity an-tany. Dia amin'ny fidinan'io Jerosalema vaovao io, amin'io n'inona? Eo zany ilay resaka ilay hoe ty tany ty efa nidiovina. Dia tsisy tsony fongorana tanteraka zany ny faharatsiana rehetra sy ny fahampotehan'ny tany rehetra dia ho tany vaovao ndreto. Satria eo ilay tenen'ny tenin'Andriamanitra manao hoe lanitra vaovao sy tany vaovao no amboariko ho anareo. Misy tany vaovao sy lanitra vaovao amin'izay vanim-potoana izay. Eo resahantsika izay ny rinany. Fa eto moa tsika miresaka zany amin'ity tombokase fahaenina ity. Inona ny ifandraisan'ity zany amin'ilay tombokase fahaenina amin'ilay resaka ilay hoe Fiangonana Filadelfia. Inona ny zavatra hitantsika eto anatin'ilay Fiangonana Filadelfia? Miresaka ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy. Miresaka ny amin'ny hoe ho avy Jesosy amin'ireo lanitra. Nefa izy aty amin'ny tombokase fahaenina zany dia milaza hoe inona ny zavatra mitranga amin'izany fiavian'i Jesosy Kristy zany. Zay ny zavatra resahana eto. Dia eo zany tsika dia izay ilay zavatra hoe le endrik'Andriamanitra io zany amin'ny resaka ilay hoe fanavaozana zany dia zao hoe tsy hoe ny olona ihany zany no azo famonjena, ny hoe ny vahoakan'Andriamanitra ihany, fa ty tany ty koa dia ho avaozina zany. Dia Andriamanitra koa hitondra famonjena ho an'ity planeta zany izay misy antsika ity zany. Ka rehefa tena hamonjy zany Andriamanitra dia inona ny zavatra ho ataony? Tsy maintsy anao fanorenana vaovao zany izy. Arak'ilay teneny hoe nouvelle création zany no ataony. Zavatra vaovao zany no ataony. Arak'ilay teny manao hoe indro efa lasa ny zavatra taloha, ataoko tonga vaovao ankehitriny. Dia manome an'izay promesse zay zany Andriamanitra na mpanentenaina zavatra vaovao zao. Ka rehefa Andriamanitra zany no teny hoe indro avaoziko ny zavatra rehetra, dia ny dikan'izay inona? Fanesorana zany any zavatra teo aloha izay tsy araka ny rindran'Andriamanitra. Taddio tsara fa rehefa nanao ny lanitra sy ny tany Andriamanitra dia nisy rindrana ataony. Fa vokatry ny fahotana dia simba izay rindra izay. Ka hameren'Andriamanitra an'izay rindra izay zany eto amin'ity planeta misy antsika ity, dia io tsy maintsy esorina aloha ilay fahampotehana vokatry ny fahotana mba hametrahana ny rindra vaovao io. Zay zany ny zavatra misy. Dia hitantsika tsara fa ny fahotana rehefa tonga teto amin'ity tany ity dia inona ny zavatra nataony? Nanimba ny zavatra rehetra ny fahotana zany. Potiky ny fahotana ny zavatra rehetra nisy teto amin'ity planeta tany ity. Tsy hoe ny olona ihany no nanota. Matetika mantsy adino zany zay zavatra zay. Hoe ny olona no nanota dia ny olona no mila ny bebaka. Zay zany. Fa vokatry ny fahotany zanak'olombelona dia zao simba ny zava-boarin'Andriamanitra. Ireo fotsiny raisy fotsiny resaka hoe fahasimban'ny ranomasina. Any amin'ny ranomasina dia misy ny atao hoe barrière de corail. Any amin'ny sisiny ranomasina zany. Dia rehefa simba io barrière de corail io dia miakatra ny ranomasina, mikoka ny sisiny tany. Dia izay mahatonga hoe misy party amin'ny tany ireny melan'ny ranomasina zany le tany amin'ny sisiny. Vokatra an'izay tsy fisian'ilay barrière de corail izay intsony. Inona ny zavatra misy anatin'ny ranomasina ihany koa? Ao ilay essai nucléaire izay atao ireny amin'ny fanapohana bomba nucléaire zany, anaovana test nucléaire ireny. Dia be dia be ny zavatra ratsy, vokatra ratsy no entin'izay zavatra zay zany any amin'ny ranomasina any. Eo ny déchets toksika rehetra any anaty ranomasina any. Eo ihany koa ny resaka ataontsika hoe pêche intensive hozy izy ny fiteneny indrindra moa ty amin'ny tanàna Mandroso aty zany eo amin'ilay fomba fanjonoana ny ranomasina izay tena tsy miraharaha azy any anaty ranomasina fa dia mandroaka izay foany any daholo dia simba daholo ny zavatra any
amin'izay le file ampiasainy zareo manimba ny any ambany any zany de be deabe ny fahasombana vokatra n'izay pace intensive zay. Vokatra n'izay ihany koa be deabe ny ataontsika hoe espèce zany na hoe ny biby anaty ranomasina efa manomboka mety misy koa ny en voie de distinction ny fitenenana zany, en voie de disparition zany, hoe tsisy intsony. Fahasombana zay zavatra zay, vokatra ny fahotany zanak'olombelona. Inona nefa ny mahatonga zay pace intensive zay? Vola nge zany, resaka vola zany, resaka commerce zany. Atao zay ivarotana, atao zay anaovana zavatra be deabe ohatr' zany de mesimba. Nefa izy rehefa manao zay pace intensive zay, nga iny laniny daholo. Fa rehefa tsy laniny angeny de ariny any am-poubelle indray ny ambiny, ariny fotsiny le izy rehefa avy eo. Gaspillage ozy ny fitenenana. Zany ohatra anankiray fotsiny zany. Fahasombana vokatry ny fitrandrahana pétrole sy ny arenan-kibon'ny tany maro samihafa. Fahasombana daholo zany. Reny le mitrandraka volamena reny de mampiasa mercure izy, nefa efa interdit efa tsy azo atao tsony mitrandraka volamena amin'ny alalan'ny mercure zany am'izany efa mbola misy manao. De any amin'ny rivière any mideverser any miraraka any zany le mercure de manimba le rano fisotro ny rano iny zany, de ny olona zay misotro an'iny rano iny de lasa marary koa ny olona zany, vokatry ny fahotany zanak'olombelona zany rehetra zany. Mijaly zao rehetra zao, ny fahasomban'ny ala, ny fahasomban'ny tany, io tany ambolenao iny. Eo tsika miresaka hoe pêche intensive de eo koa ny agriculture ihany koa zany, ataontsika hoe intensive ihany koa zany. Produit chimique zay atao tsy mba misy fitsarana mihitsy le tany, de tena atao agogo daholo ny zavatra rehetra, simbana ny tany azy ange am'zany. Ny tany ange mila mitsahatra koa, ny baiboly miteny an'izany, ny tany koa mila mitsahatra. Nefa na ny zezika zay ataony eo, zezika simika ny ataony eo vao mainka manimba ny tany. De ny olona mihinana an'izay zavatra zay satria mba hiarovany koa mba tsy ho lanin'ny bibikely ohatrany reny vokatra eny tsara eny, de asiany pesticide reny, zany hoe misy produit alefany zany. De rehefa mihinana an'ireny ianao de tratran'iny, tratran'ny allergie ianao. Zaho zao tratran'ny misy allergie, tratran'izany resaka vokatra n'izany zavatra zany. Zany hoe manimba ny zavatra ataon'olombelona zany, manimba anazy, zavatra ataon'ny vokatry n'iny, vokatry ny fahotana zany. Ao ny produit ménager rehetra, mampiasa ny produit ménager aty an-trano zany hoe kojakoja le produit ampiasaina aty an-trano, indrindra moa aty an-dafy aty misy karazana be deabe. Any moa fampiasany amin'ny toilette sy ny karazany, karazana savony sy ny karazany, fanadiovana trano sy ny karazany. De reny niteraka le hoe endocrinien izy zay raha tsy diso zay ny filazany azy teo, lasa miteraka allergie anao zany le izy. De zay ny filazany hoe endocrinien ozy izy, lasa vokatra an'le produit ampiasainao zany de lasa misy allergie anao, misy maladie, misy zavatra mipotra amin'ny vatanao. Vokatry n'iny, vokatry ny fahotany zanak'olombelona zany rehetrarehetra zany. Io abakabaka io misy atsika io, misy couche-d'ozone amin'ny abakabaka. Vokatry ny énergie zay ataon'ny zanak'olombelona zany, de megoaka ny abakabaka. Megoaka io abakabaka io. Misy torongeza be mihitsy ara, misy toerana anankiray zay misy torongeza be mihitsy. Le CO2 zany manimba le abakabaka. Zany vokatry ny fahotany zanak'olombelona zany rehetra zany. Ka zany nefa ny mila iny, raha zany no mitoetra sange tsy fampiteny zany, de zany no fongorana daholo zany rehetrarehetra zany. Ka io zany vokatra an'izay fahotany zanak'olombelona zany, de nanina nahazo ny zavaboary rehetra ihany koa zany zay fahotana zay. Kanefa ny olombelona de zao miankana be deabe amin'ny zavaboary, mifampiankana zany ny zavaboary n'Andriamanitra sy ny olombelona. Eo zany le hoe misy rindra le nanaovan'Andriamanitra azy. Izay zavatra zay, izay rindra zay nefa simba zay. Rehefa tsy manaja an'izay ianao de simba zay. Simba zany l'ordre des choses ozy ny fitenenana. Tsy araky eo intsony zay rindra zay. Ny crime resaka hoe moral zany, na resaka hoe crime religieux, resaka moral moa de niresahantsika teo zany le resaka hoe resaka ny favetavetana sy ny zavatra maro samihafa zany, sy ny von'olona sy ny zavatra maro samihafa. Fa eo ihany koa ny crime religieux. Crime religieux ny resaka fanompontsampy.
ny resaka fakanany toeran'Andriamanitra izany rehetra izany dia zao mitondra fahasimbana ihany koa zany eo anivon'ny tontolo iainana misy atsika zany rehetrarehetra zany. Ao ny sasany lasa manompo hazo koa, vavaka amin'ireny hazo ireny izy. Ozy ry zareo any États-Unis any zany, na any amin'ilay any amin'ny Nord Canada iny zany, na any Alaska iny, dia ozy ry zareo hoe dia misaotra ny mère nature ozy izy, zay zany antsoina azy mère nature. Zany hoe ny zavaboary indray zany lazainy fa mitahana azy, mivavaka amin'ny zavaboary ny zanak'olombelona. Nefa Andriamanitra nanao ny lanitra sy ny tany. Vokatra n'izany rehetrarehetra zany dia simba izao tontolo izao. Dia rehefa simba izao tontolo izao dia inona? Tsy maintsy avaozina. Tsy maintsy mamonjy Andriamanitra. Andriamanitra zany tsy hamela. Tsy hamela amin'izao fotsiny hoe avelo eo dia hanao ny ataony eo. Dia ohatrany tamin'ny andron'ny tany aloha ihany ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Raha tonga zany ty fiavian'i Kristy ty, anavao izy. Zany hoe misy loza mitranga eo zany. Dia ho famerenana amin'ilay endrika zany, endrik'Andriamanitra no amerenana ny zavatra misy eto amin'ity tany ity. Famerenana amin'ilay endrik'Andriamanitra zany eo amin'ny nivon'ny olombelona ihany koa. Ny endrik'Andriamanitra eo anivon'ny zavaboary, ara ekôlôjika zany. Fa zao zavatra misy iainantsika zao tsy araka ny endrik'Andriamanitra intsony zao. Efa simba ny fahotana zao. Simba ny fahotana ny zavatra misy amin'izao tsy araka ny endrik'Andriamanitra, fa potika zany le izy. Dia tsy maintsy mamerina izay amin'lohany Andriamanitra. Ny zavatra nisy anefa dia zao hoe raha raisitsika ohatra ny tamin'ny andron'ny Adama fotsiny, rehefa nanoty Adama, satria mantsy miresaka antsika hoe inona ny conséquence an'izay zany eo amin'ny zavaboary ohatrany. Dia raha raisitsika fotsiny hoe i Adama zany nanota i Adama, inona ny zavatra nitranga? Satria hoe ny fahotany zanak'olombelona misy conséquence an'izany eto amin'ity tany misy atsika ty, na eo amin'ny zavaboary. Dia jerentsika fotsiny zay eo amin'ny Genesis 3:7. Inona ny vokatry ny fahotan'ny Adama sy Eva teto amin'ity tany ity zany? Raha isika eo amin'ny Genesis 3:7. Dia zao ny tenenina ato amin'ny Genesis 3:7 ato. Genesis 3:7 dia ny 17 sy ny 20. Rehefa nanota zany Adama sy Eva, dia zao ny tenenin'Andriamanitra. 17 sy ny 20. Ary koa izy tamin'ny Adama, zany eo Andriamanitra no miteny, satria efa niainy ny feno vadinao ianao ka nihinananao ny hazo izay nandrarako anao hoe aza hinananao izany, dia voaozina ny tany noho izay nataonao. Maninona? Voaozina ny tany. Ty tany ty zany lasa voaozina. Zay nge le hoe conséquence n'le fahotany. Ity tany ty zany tsy tokony ho voaozina mihitsy ty, fa noho ny fahotanao, satria tsy nanaraka ny teniko ianao, fa niain'ny tenin'ny vadinao. Dia ny vadinao moa izay niain'ny tenin'ny menarana zany, voafitaky ny menarana dia lasa nihinana ny voankazo voarary izay tsy tokony hohanina. Dia satria tsy niain'ny feoko ianao izy, dia araka ilay teniny teo, dia voaozina ny tany noho izay nataonao. Dia vokatra n'izay ozina zay dia ahoana izy? Fahoriana no hinananao ny vokany amin'ny andro rehetra iainanao. Lasa misy fahoriana zany. Fahoriana no hinananao ny vokany amin'ny andro rehetra iainanao. Dia toy izany ihany, tsy vitany hoe fahoriana, fa toy izany, ary anilo-tsilo sy hery ho anao izy. Ary ho aminao ny anana famboly, anilo-tsilo sy hery. Zany hoe ty tany ty zany tsy mba nisy tsilo sy hery zany ty tany ty. Zany hoe tsilo sy hery zany hoe des épines d'errance. Reny feno kiriatr'ala reny, feno tsilo, zavatra le any amin'ny désert reny maniry ny tsilo zany. Ingeny amin'ny désert ny tena misy an'izany. Mba jereo ingeny paysazy any amin'ny désert hoe mahafinaritra ve ty paysazy any? Fangazana, tsilo no maniry any, rance no maniry any. Vokatra n'iny zay fanozonana le tany zay dia lasa naniry tsilo sy hery izy. Fa tany ambolohany zany tsy hoe tao saidina dia tsara zany taretra zany. Tsisy taretra tany, satria tsilo ny taretra ingeny. Tsisy taretra tany, fa no vokatry ny fahotana dia voaka zany reny zavatra reny zany. Ny aina tsara ao an'harmonia ny olombelona sy ny zavaboary sy ny biby. Tamin'izany ny biby dia nanaona tsy mbola nihinana, mbola tsisy biby carnivore zany tamin'izany hoe biby mihinana biby.
na hoe olona mihinana biby mbola tsisy zany fa ny sakafo hoan'ny olona dia anana fihinam-boa sy azo mameny voany zay no zavatra hoan'ny olona dia ny biby dia mihinana bozaka ny biby zay ny foan'ny biby tao amin'ny Genesis zany zay ny sakafo hoanina fa vokatry ny fahotana dia lasa ny fampinana ny biby vokatry ny fahotana dia lasa nihinana biby koa ny olona fa tany am-boalohany tsy tahaka an'izay zay zany fanavozana ao amboarin'Andriamanitra satria tsy araka ny endrik'Andriamanitra zay zavatra zay tsy araka ny nanaovan'Andriamanitra azy tany am-boalohany zay zany hoe voaozina ny tany noho ny zavatra nataonao izy dia inona koa ny vokatry ny fahotany zanak'olombelona aty amin'ny Genesis toko 9 indray raisitsika indray ary Genesis toko 9 ny antony natonga ny safidrano dia inona ny zavatra nisy eto noho ny fahotany reto zanak'olombelona reto ihany koa ny taranaka Adama zany dia zao hoe tsy maintsy naninona ihany koa tonga ny safidrano nanadio ny tany satria nanimba ny tany koa izy reto vokatry ny fahotany Adama voaozina ny tany nanilo tsilosery vokatry ny fahotany reto zanak'olombelona voalohany reto ihany koa taranaka Adama dia inona ny zavatra nisy teto amin'ity tany ity toko 9 andininy 5 ka hatramin'ny 7 Genesis toko 9 andininy 5 ka hatramin'ny 7 dia vakitsika kely nge zay andininy 5 ka hatramin'ny 7 ary hitan'i Jehovah fa be ny faratsehan'ny olona tambonin'ny tany ka izay fisainany rehetra avy amin'ny fony dia ratsy ihany mandritry ny andro eo zany le hoe ny avosa ny fahotany zanak'olombelona zany mandritra ny andro dia meratsy ihany move tsy zany koa ny zavatra misy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia hozy izy ary Jehovah nanenina noho ny nanaovan'ny olona tambonin'ny tany ka nalahelo ny fony dia hoy Jehovah ary ingako tsisy ambonin'ny tany ny olona izay noforoniko hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny biby mandadina mikisaka mba amin'ny voromanidina fa manenina aho noho ny nanaovako azy ho aringako ambonin'ny tany ozy izy vokatry ny fahotany zanak'olombelona tsy mba hoe ny olona ihany no aringa fa na ny biby ihany koa raha dia ho aringana dia inona ny zavatra teneniny eto amin'ny andininy andininy fa 1 maninona ary no aringana izy zany vokatry ny fahotany zanak'olombelona dia zao ny teneniny andininy fa 2 ka hatramin'ny 7 andininy fa 2 ka hatramin'ny 7 ary simba ny tany teo anatrehan'Andriamanitra sady enidoza vokatra ny fahotany zanak'olombelona satria ny fisainany dia ratsy ihany mandritry ny andro zany dia nahoana simba ny tany teo anatrehan'Andriamanitra sady enidoza tena simba zany ty tany misy atsika ty feno loza ty tany misy atsika ty ary ny apaka zay tamin'ny biby fiompy zany amin'ny biby zay nisy rehetra satria rehefa handringana Andriamanitra tsy mba hoe ny olona ihany no naringana fa naringana hatramin'ny biby rehetra sy ny vorona rehetra satria nipaka tamin'izany ihany koa le fahotana zany dia tsy maintsy ho avaozina daholo zany rehetra zany enidoza ozy izy io Andriamanitra tamin'ny andininy fa 2 ary simba ny tany teo anatrehan'Andriamanitra sady enidoza dia hitan'Andriamanitra ny tany ka indro efa simba izy fa ny nofo rehetra samy efa nanimba ny lalany avy tambonin'ny tany ny nofo rehetra efa samy nanimba ny lalany avy tambonin'ny tany tsy vokatry ny zanak'olombelona zay dia niapaka tamin'ny tany niapaka tamin'ny biby niapaka tamin'ny zavaboary rehetra simba daholo zany amin'izao fotoana zao nge zany ny malaza resaka hoe ekôlôjia ahoana ny fomba atao iarovana an'ity planeta ty manao daholo zao rehetrarehetra zao tsy maharitra ty tsy maharitra zany planeta tany ty noho ny vokatry ny fahotany zanak'olombelona jejereo ny fen'le réchauffement climatique ahoana inona ny vokatra n'izay hoe hafanan'ny toetrandro zay zany ny fiakaran'ny hafanan'ny toen'ny hafanana zany inona ny fen'izay meritra ny rano miangazana ny tany se déréglé daholo ny saison na hoe inona moa filazantsika azy any Madagasikara zany amin'le resaka le hoe saison zany ohatrany hoe ny ririnina ny fahavaratra ny lohataona
miova daholo zany zay zavatra zay, tsy mbadika zay. Amin'ny andro ririnina ianao mety mafana be ny andro, amin'ny andro mafana ianao mangatsiaka be, amin'ny andro misy andrasana orana tsy tonga ny orana, amin'ny andro tsy tokony tonga ny orana toldradrany be no mitranga. Mety cyclone ho avy amin'ny fotoana izay tsy tokony hatongavan'ny cyclone, zany vokatra iny zany, vokatra le fiovan'ny toetrandro zany zay zavatra zay. Vokatra le fahotany zanak'olombelona ny apaka any amin'ny zavaboary. De tonga zay zavatra zay zany mipaka zany zay zavatra zay. De vokatra an'izay nefa de zao hoe maninona lay izy 7:17 de hoy Andriamanitra taminy hoa: ny faran'ny nofo rehetra efa mby eto anatrehako satria efa eni-doza ny tany noho ny amin'ny olona, ka indro efa handringana azy mba amin'ny tany aho. Eni-doza ny tany de handringana ny olona Andriamanitra, tsy mba ny olona fa handringana azy mba amin'ny tany eo. De voalaza teo fa na ny biby rehetra ihany koa azy eo amin'ilay 7. De inona ny teneniny teo? De hoy Jehova: aringako tsisy ambony tany ny olona izay niforomboko hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny biby mandady na mikisaka mba amin'ny voromanidina, fa manenina aho noho ny nanaovako azy. Fandringanana tanteraka zany le izy, vokatry ny fahotany zanak'olombelona. Ka zay zany le fanavaozana. Rehefa ho avy zany le famonjen'Andriamanitra, hitantsika teo fa misy lafiny anankiroa le famonjena. Lafiny anankiroa zany le hoe nasiana niala sasatra kely aloha ny vahoakan'Andriamanitra. Tonga amin'izay ary le fitsarana, le fanavaozana. Tonga le fitsarana ho an'ny ratsy fanahy, de rehefa tonga fitsarana io de manavao amin'izay Andriamanitra, hanavao ny tany Andriamanitra. Mba hahafahany maninona? Mamonjy ihany koa ty planeta misy atsika ty zany. De rehefa voavonjy ty planeta ty de eto any no ametrahany atsika rehefa avy eo. Amin'ny zavatra iny tany vaovao sy lanitra vaovao. Hitantsika inge teo tamin'le teniny vakintsika teo hoe voaorina ny lanitra ozy izy. Misy fanovana ange zany, tahaka ny taratasy voaorina io lanitra io zany. Misy fanovana zany zavatra zany. Ka mororesantsika moa kasika an'izay zavatra zay zany. De inona koa ny zavatra misy? Hitantsika hoe hitantsika teo le resaka hoe fahasimbana zany kasika an'izay zavatra zay. De jereo fa maninona nisy ny fandravana tamin'ny safidrano vokatra an'izay fahotana ny avosa zay. Naninona ihany koa nisy ny fandravana tao Sodoma sy Gomora, vokatra ny fahotana ny avosa ihany koa. De tsy maintsy ny diovin'Andriamanitra Sodoma sy Gomora, na ny esorana n'izay faharatsiana zay. Hitantsika kely zay aty amin'ny Genesis 7:20-20, resantsika kely eto zay. Genesis 7:20-20. De zao no teneniny ato: ary hoy Jehova, ny fitarainan'ny Sodoma sy Gomora de lehibe tokoa, ary ny fahotany dia mavesatra indrindra. De eo foana kely izy. Manahoana ny fahotantsika amin'izao fotoana zao? Ny fihazakazahan'ny teknôlôjia de vao maika nampiavosa ny fahotana. Ny zava-betaveta amin'io resaka internet io, amin'ny resaka réseaux sociaux. Eo ihany koa ny resaka hoe luxure zany, na ny resaka hoe filana ranofo maro samihafa ny amin'ny zavatra mahafinaritsy ny nofo zany. Ao anatin'io ihany koa ny resaka fanomپana sy ny rehetrarehetra sy ny fampanompa vararaka sy ny adilà politika sy ny vonolona sy ny alajaza sy ny mpanola sy ny mpanolana sy ny zavatra maro samihafa, ny resaka pédophilie, ny resaka fanolanana zaza, zavatra maro samihafa hitantsika eo daholo zany. Trafic d'organe hita eo daholo zany. Misy vokatry ny teknôlôjia koa zany zay zavatra zay. Hoe mandroso de faly ireo manana teknôlôjia vaovao, fa mindroso makany amin'ny fahotana nge zany zavatra zany. Mindroso zavatra ratsy ny tena be dia be ao anatin'ny zavatra zay. Sodoma sy Gomora zany tamin'ny nanomban'Andriamanitra efa tena tamin'ny faratapony ny fahotany. Inona ny zavatra nisy tamin'ny andro Sodoma sy Gomora? Vao mitondra fotsiny ianao hoe Sodoma sy Gomora, de misy terme amin'izao fotoana zao amin'izany Sodoma sy Gomora zany fampiasan'ny olona hoe sodomita. Inona zany sodomita zany? Lehilahy miaraka amin'ny lehilahy na manambady lehilahy zany. Zany ny zavatra nisy tany Sodoma sy Gomora. Vehivavy miaraka amin'ny vehivavy.
Zany ny zavatra misy zany. Zany nefa manahoana amin'izao vanim-potoana antsika izao zany legalizena zany. Ekena ara-panjakana zany hoe afaka mivady ny lahy sy ny lahy, ny vavy sy ny vavy. Atraiza zany le fahotana, mipoaka ny aty ambony aty zany le fahotana. Aiza moa le fandringanana ny tsy ho avy zany, dia jereo le réchauffement climatique amin'izao. Zany rehetrarehetra zany ke ny anton'izao loza misy antsika amin'izao vanim-potoana zao, coronavirus tonga io. 2 taona zay teo. Ny amafy teo tonga indray ity dia zao en période ady indray zany tsika zao. Tonga i Poutine manafika ny Ukraine amin'izao vanim-potoana iresahako amintsika zao. Raikitra indray ny ady zany zao. Aty a Occident raikitra ny ady. Vokatry n'inona zany? Vokatry ny fahotana daholo zany rehetrarehetra zany, fahasimbana zany. Ny ary tsy milamina, ny ary tonga efa anatin'ny fa tonga atsika zao. Tonga amin'le famantarana zany tsika zany zao. Dia izay ny zavatra mitranga amin'izao vanim-potoana iainantsika zao zany. Dia vakitsika kely eo amin'le toko 7:10. Miresaka amin'ny Sodoma sy Gomora ihany koa izy 3:10. Inona zavatra teneny eo 3:10? Manao hoe fahoravany ity tanàna ity satria efa lehibe ny fitarainany teo anatrehan'i Jehova. Zany hoe le tanàna mihitsy no mitaraina ny vokatry ny fahotan'le mponinao aminy. Dia ohatr'izay mihitsy ange le tany mitaraina vokatry ny ataon'ny zanak'olombelona aminy dia mitaraina le tany. Vokatry ny ataon'ny zanak'olombelona dia mitaraina ny tany. Dia ity tanàna ity zany mitaraina izy noho ny fahotana izay misy io. Amin'ny tanàn-dehibe zany rehefa tanàn-dehibe dia tsy faharatsiana izay misy dia tsy fantatra intsony. Fa mitaraina ny tany. Dia hoy izy teo 3:10 fahoravany ity tanàna ity rehefa lehibe ny fitaraina teo anatrehan'i Jehova ka dia naniraka anay Jehova handrava azy, zany hoe naniraka ny anjelony zany Jehova handrava ilay tanàna. Dia ina ny tenenina 4:20 ary Jehova nandatsaka tamin'ny Sodoma sy Gomora solofara sy afo avy tamin'ny Jehova tany an-danitra. Nalatsaka Andriamanitra solofara sy afo nandevona ny Sodoma sy Gomora. Vokatry ny fahotana. Zavatra misy amintsika amin'izao fotoana zao zany. Iainantsika amin'izao fotoana zany zany hoe fahotan'ny Sodoma sy Gomora zany efa tena mipaka ny lanitra ny fahotana zany. Zavatra misy tena fahabibiana zany. Zavatra anankiray farany resahako amintsika dia arak'ilay tenenina teo ohatran'ilay hitantsika tary amin'ny tanànan'ny Sodoma dia hoe nitaraina ilay tanàna noho ny fahotana. Fa jereo koa fa aty amin'ny Korintianina aty izy dia milaza. Inona zavatra any amin'ny Romanina 9 fa tsy Korintianina, Romanina 9 dia inona zavatra resahany? Fa aty zavaboary misy antsika ity koa dia mitaraina vokatry ny fahotana izay atao aminy. Korintianina Romanina 9 azafady. Romanina 9 dia vakitsika ny 7:20 ka hatramin'ny 12:20. Vakitsika ny 7:20 ka hatramin'ny 12:20 dia izao ny teneniny ato. Fa izao zavatra ary rehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Fa izao zavatra ary rehetra izao dia nampanekena ho zava-poana nefa tsy noho ny sitrapony. Nampanekena izy fa tsy noho ny sitrapony. Zany hoe ny forsena zany izy. Namboarin'Andriamanitra ny zavaboary araka ny rindran'Andriamanitra. Fa rehefa nanota ny zanak'olombelona dia nampanekena izy. Nandevozin'ny olombelona amin'izay tiany nanaovany azy izy, miteny amin'izay tiany nanaovany azy. Niaritra n'izay fahoriana izay zany ity tany ity ny zavaboary izay misy atsika. Ohatra n'ilay fitarainan'ilay tanànan'ny Sodoma zany mitarainy noho ny zavatra nisy teo aminy. Dia toizana ihany le vaky teny, le varenako le 20 teo, dia hoy izy fa izao zavatra rehetra izao dia nampanekena ho zava-poana nefa tsy noho ny sitrapony fa noho izay nampanaiky azy, sady nahazo fanantenana koa fa izao zavatra rehetra izao aza dia ho votsorana amin'ny fahandevozana dia ny fahalovana ho amin'ny fahafahana izay momba ny voninahitra ireo zanak'Andriamanitra. Nahazo fampanantenana koa zany ilay zavaboarin'Andriamanitra ity tany ity. Ka nolazaina manao hoe izao zavatra rehetra izao dia ho votsorana amin'ny fanandevozana.
Ovitsorana amin'ny fanandevozana, tsy ho andevozin'ny fahotana tsony, tsy ho andevoziny izay nampanekena azy tsony, ny forsena anazy izay nampanaovina anazy io. Andininy faharoambiroapolo, fa fantatsika fa izao zavatra rehetra izao dia miara-misento sy miara-marary toy izay fiteraka mandraka ankehitriny. Misento zany tia mitaraina eo anatrehan'Andriamanitra. Enin'Andriamanitra ange zany. Mitaraina ny zavaboary, mitaraina ny tany. Mitaraina ny tany vokatry ny fahotany zanak'olombelona. Dia rehefa mitaraina ny tany, hitantsika io dia ny olombelona ihany no mitaraina rehefa avy eo. Mijery vaovao amin'ny télévision reny dia efa tonga le vokatra n'le réchauffement climatique zany na le fiakaran'ny hafanan'ny toetrandro dia le olona mipetraka ambany toerana izy dia misy rivière mandalo eo ambany eo dia iny rivière iny mandeha normal tsara iny dability fa vokatra n'le fiovana zany dia zao lasa misy torrent d'eau midina be foana matetika. Le torrent d'eau zany tena rano be mihitsy tonga dia mandrakotra le vallée iray manontolo na le lohatsara iray manontolo iny zany tonga le rano be mianjera amin'iny. Simba daholo ny fananan'le olona sy ny rehetrarehetra, ny trano rehetrarehetra. Dia mitomany le olona, so zavatra zao ny asako fatratra nandritra ny firy taona dia simba dia verina zéro indray zany izay zany zao. Dia ahoana zany ty? Ka vokatry ny fahotany zanak'olombelona dia mivaly amin'ny any le zavatra ataony. Valy zany tsy miteny hoe le olona moa zany victime an'izay zavatra zay. Fa zay hoe ny fanantenanao raha olombelona aza apetraka amin'ity tany ity fa ity tany ity dia taddio fa tany izay horavana ity. Eo le fiterena foana manao hoe mbola ahoana ny fomba ampanankarena, ahoana ny ividianako trano, ahoana ny ividianako tany, ahoana ny za mbola hividy avion, za mbola hividy tomobile tsara tarehy, za hanao an'izao, ianona koa mba nanao an'izao, za koa mba hanao an'izao zavatra zao. Zavatra ara-nofo zany rehetrarehetra zany. Fa ny nofo manino? Tsy mandova ny fanjakan'ny lanitra ny nofo. Fa izay manana ny fanahy no mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Apetrao amin'Andriamanitra ny fiainanao fa aza miankina amin'ity nofo ity fa tsisy antenaina ange ity nofo ity. Fotrany tamin'ny andro Noa izy Jesosy teo. Ao ny mbola mampakabady, ao ny mbola manao trano, ao mbola mividy tany, ao mbola mividy biby fiompy. Fa rehefa nitsofoka tao amin'ny samby fiara Noa izy, rehefa nirotsaka ny tsafi-drano, tsisy nanapohany izany. Firifiry mitory filazantsara mitory an'izany zavatra zany. Fa nga mihaino ny olona. Fa manao ihany izy. Vao maika mitomby ihany, mangalatra tany, mbola mangalatra ihany anamboarana trano, mbola manao hôtely tsara tarehy, mba hampanofana iny. Ao ny mangalatra mbola volam-panjakana, manangana building gauche à droite etsy sy eroa. Tsy ny zavatra maro samihafa. Dia zareo indray ny avava rehefa avy eo rehefa misy miteny hoe fa bon, izay ny fotoanantsika indray amin'ny teny ity fa tohizantsika milerina izay lesona izay. Miresaka ny amin'ny fiavian'i Jesosy hoe inona ny zavatra mitranga amin'izany vanim-potoana izany. Manahoana ny endrika izany ary maninona no avaozina izao rehetra izao satria mitaraina ny tany izany. Enin'Andriamanitra io fitarainana io, ohatra n'ilay fitaraina ny zanak'Andriamanitra teo amin'ny toko 5. Dia tonga tao amin'ny tsy hoe toko 5 eo amin'ilay tombo-kase 5 nitaraina ny zanak'Andriamanitra. Enin'Andriamanitra izay fitarainana izay mamaly izay izy tao amin'ny tombo-kase 5. Vokatra izay fitarainana izay zany ny valin'ity tombo-kase 5 ity. Dia ilay famonjena tsy hoe famonjena ho antsika zanak'olombelona ihany, fa ho an'izao zavatra rehetra izao. Izay nanaovana araka ny rindran'Andriamanitra. Ivavaka tsika hisaotra ny Tompo ary. Saotra Andriamanitra iray raha afaka niara-nianatra sy nandinika ny teninao izay tamin'ity ity. Mankalaza anao izay mideranao ary manome voninahitra anao. Mana-masina anay iray ny amin'ny teninao ny fahamarinana. Sorata ao am-pony iray ny teninao ary atao eo an-tsainay. Isaorana ianao ny teny izay nomenao anay tamin'ity ity. Dia raina mandrakizay ny anaranao iray. Amin'ny anaran'i Jesosy nandratanay izao vavaka izao eto anatrehanao. Dia eo am-pelantaninao iray no metrahanay ny fiainanay. Taovy anatinay ny fikatsahana ny fahamarinanao sy ny fanjakanao iray io. Aza vela hovariana ny zavatry ny tany izay fahoaka kosa hibanjana ny lanitra.
dia raina mandrakizay ny anaranao raha amin'ny anaran'i Jesosy. Alleloia. Amen. Sorantsika ny tompo dia manao antsika mandram-piona indray manaraka. Baibai daholo.